Libera, libera.
solta de freitas, assim fazia perpetua, se fala de fatura. Infatti sono armato e sarà a fare una sana, una nazismo, un flash di fare, se non avrai, una sentata a più, se diciamo poco. Cada opera c'è di fare, se un flash vogliamo, quindi lei, fate la lei mangi, la faccia, fai il scudo, un po' così,
ho an'izay rehetra mahalalan'Andriamanitra sady voaantso no marina ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Miaraba anareo ry avako nahatratra ity alahady fa 20 ny volana Novambra 2024 ity izay alahady fa 20 manaraka ny Trinité. Alahady hitondrana ambavaka ny manokana ny sampana mpanazava stily manerana ny sahan'ny FJKM. Ibanjinantsika hatrany an Jesosy Kristy amin'ilay loha hevitra hoe miomana andray ny mpamonjy. Miomana andray ny mpamonjy. Ry havako ho fiderana sy ho fisaorana an'Andriamanitra andeha hitsangana isika. Iarahan'io ny fiderantsika an'Andriamanitra isika manao hoe lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra Toa. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy atahotra ary iza ny tsy hankalaza ny anaranao Tompo. Fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ihany koa ka eo anatrihanao. Fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen. Vale,
mivavaka sika riavana. Indreto izahay ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra miankohaka manantona ary maneho ny fanajananao fa Andriamanitra tompony hery rehetra ianao, Andriamanitra mpitondra anay ianao, Andriamanitra mpitsara marina ianao, izay mampiaina anay hatrany ny fiainam-piadanana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia irainay ankalazaina ny anaranao masina fa ny tombonandro, ny aina, ny sakafo sahaza, ny tolotsaina sy ny fahasalamana dia avy aminao ireny. Tompo malalo, raha tonga ato amin'izao tranonao masina zao izahay dia efa tsy sampy anay sahady fa manatrika anay ianao amin'ny lalan'ny fanainao masina. Koa omeo hery ary izahay mba ahafahanay mahazo fifantohana tanteraka amin'izao aladiny sampatia izao. Ka raha miandry ny fiverinanao izahay, miandry ny mpamonjy izahay, dia tsy ho fatiantoka tokoa raha tonga eto fa tena hisitraka ny famonjena izay omeny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Ataonay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zahay ry ray eo ny amin'ny fotoana ahafahanay miaino anao. Omeo anay ny fanahy masina, andraisanay ny teny milaza fahasambarana avy aminao. Amen. Rankizy tanora, sokafy ny baibolinareo ao amin'ny Deutéronomia toko fahatelo amby telopolo, andininy fa 7:20 tapany A, le fahezan-teny voalohany ihany. Ndao hiarahantsika mamaky mafy ka solointsika ho anarantsika ilay hoe Israely. Ndao ary sambatra ianao ry zao ity misy tantara kely tena nisy ka enoy tsara ne nisy tovolahy kely zay Naly no anarany. 12 taona izy mianatra ao amin'ny collège lehibe iray, classe de 5e misy tam'izay. Anisan'ny voan'ny coronavirus Naly. Tsy afaka nianatra izy nanomboka ny volana febroary 2020. Rehefa niverina nianatra izy dia nahazo taratasy avy amin'ny mpitsabo fa afaka mianatra. Nefa kosa nisy takaitra ny fitaovam-pisefony na ny poumon. Mikohaka mafy toy ny dombo-kapongy Naly rehefa mihetsika zany ilay kohaka. Raha eto izy no mikohaka rankizy dia maheno azy atrery amin'ny farany arina ary. Ary tsy indray mandeha izy no mikohaka fa isaky ny 10 minitra na ny 15 minitra eo. Taitra daholo ny manodidina manoloana an'izay sehon-javatra izay. Ao ny natahotra hoe somamindra, ny namana somary niataka azy.
ary somary nanelingelina ny tao am-pianarana ilay kohaka dobokaponga. Anisan'ny nanatona azy ramatoa mpanabe iray nampahery aninaly sy ny reniny ary niteny azy nanao hoe matoky fa manasitrana anao Jesosy ndao isika hiaraka hivavaka. Dia niombom-bavaka izy ireo tao amin'ny birao Andramatoa. Ny toy tsy tapaka ny fitsaboana aninaly. Voatery mbola nanapaka fianarany indray naly nandritra ny fotoana maharitra. Ka ny reniny no tonga isan'andro maka ny lesona sy ny entomody ka any an-trano naly no mianatra amin'ny fotoana izay mahamety azy. Roa volana alohan'ny fanadinana farany dia niverina nianatra naly rehefa avy ny tsapotena ary efa niatsara izy tamin'izay. Nanay mafy nefa naly sy ny ray aman-dreniny satria noty bulletin anankiroa ihany no nananany. Raha toka bulletin anankienina no ilaina hiatrehana ny conseil de classe amin'ny faran'ny taona. Nivavaka ary tena niny mandrakariva izy ireo fa Jesosy no mianatra miaraka aminaly ary mihevitra azy. Nanana fifaliana trany anefa naly nateo azy any aretina sy ny tsy fahafahany nianatra fotoana ela. Niatrika ny fanadinana roa farany naly, ny talesy ny mpanabe ihany koa nahita ny ezaka nataony sady nahatratra ny salanisa nafana nifindra kilasy inaly. Natsaro sambatra rakizy inaly satria sady sitrany izy no nifindra kilasy 4e izy zao ary indrindra tsapany fa nihevitra azy tokoa Jesosy. Rankizy sy tanora, na inona seon-javatra miseho amin'ny fiainanareo dia ataovy ao an-tsaina mandrakariva ny hoe sambatra ao fa miaraka amiko sy mitantana mandrakariva Jesosy. Hivavaka isika. Jesosy, sambatra tokoa izahay fa eo mandrakariva ianao mitantana anay ary ampio ihany koa dada sy neny ny raitam-po aminay ny vahoaka malagasy rehetra ahatsapa fa mamy loatra tsy tena mahasambatra ny miaraka aminao. Amen. Sy fanazavana ny lalanay ny teninao ry Andriamanitra arainay eo ka ankasitrahanay feno ianao fa mbola nomenao anjara amin'izany teninao izany izahay ankehitriny. Mampiomana anay tokoa ianao ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy zanakao. Ko ankehitriny ary izahay dia mangataka amin'ny fahafenoan'ny fanainao masina hiasa mahery ho an'izay hamaky ny teny ary koa amin'ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao ary mpiaina mba hanokatra ny fony
sy andray ny afatrao ka ampiatry izany eo amin'ny fiainan'andray manontolo ny herin'ny teninao anie hanova ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay no hanaovanay izany vavaka izany amen. Hiaraka hamaky sy hiain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha boky ny Deutéronomia toko 7:30 ny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ry Jesoa rony, tsy misy tahaka an'Andriamanitra, izay mitaingina ny lanitra hamonjy anao, sady mandin-drahona amin'ny voninany. Ny Andriamanitra adrizay no fonenana, ary ny sandry mandrakizay no eto ambany. Mandroaka amin'ny fahavalo eo alohanao izy ka manao hoe aringano. Ary mandry fahizay Israely, mitokana irery ny loharan'i Jakoba ao amin'ny tany be vary sy ranom-boaloboka. Eny mampilatsaka andro-lanitra eo amboniny. Sambatra ianao ry Israely, iza ny tahaka anao ry olona voavonjin'i Jehovah, ampinga amin'ny famonjenanao sy sabatra ny voninahitrao. Hikohy ianao ny fahavalonao ary ianao handiny fitoerany avo. Ho tohizatsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona toko 4 andininy 7:30 ka hatramin'ny 5:70. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina voalohany toko 5 andininy voalohany ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy noho ny filazandra vehivavy, ary nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanantona azy ny Samaritana dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no nino noho ny teniny, ka nanao tamin-dra vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa izy tokoa ny mpamondry izao tontolo izao. Ary efa afaka indroa andro dia niala tao Jesosy ka nakany Galili. Fa ny tenan'i Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manandaza eo amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galili izy dia nandray azy ny Galiliana, satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravony, fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firavoravony. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo, satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Fa misy olona manao hoe, raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay, dia anjo azy tampoka ny fandringanana toy ny fahararian'ny vehivavy raha miteraka, ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Fa ianareo ry rahalahy, tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra anareo ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na an'ny maizina isika, koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka ho ny tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamy dia mamo amin'ny alina. Fa satria any andro isika dia aoka ho ny tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovatratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba ahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay maty hamonjy antsika, mba hiara-belona aminy isika na mahatsiaro na matory, koa amin'ny fananara sy mifampatanja
tahaka ny ataonareo ihany. Amen. Mbola ho amintsika rehetra ny riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Ny fanahy masina izay fantarika antsika hatrany am-piandohana ampianatra sy andresy lahatra antsika indray hitombo eo am-piomanana handray ny mpamonjy. Tesaloniana voalohany toko 5:1 hatramin'ny 2:10. Tesaloniana voalohany toko 5:1 hatramin'ny 2:10. Ho avy ny tompo tsy datin'andro na ora no ilaina fa fiomanana. Ho avy ny tompo tsy datin'andro na ora no ilaina fa fiomanana. Raha atao indray mijery avana ny bokin'ny Tesaloniana voalohany indrindra dia misy reto foto-kevitra ireto. Amin'ny voalohany Paoly apôstôly izay manoratra dia manambara ny hatsaran'ny kalitaon'ny finoan'ny kristianina tao Tesalonika. Tena natanjaka ny finoan'izy ireo, fianarana ho an'ny mino izy ireo. Amin'ny faharoa, na dia matanjaka tahaka izany aza ny finoana dia mbola mampirisika ihany i Paoly apôstôly ny mba androsony bebe kokoa. Raha manohy ny fanoratana ihany Paoly apôstôly eo amin'ny toko 4 sy ny toko 5 dia mamaly kosa ny fanontanian'ireo olona mikasika ny amin'ny fiavian'ny tompo sy ny fiverenany indray.
ary mamarana moa tokony toy ny epistily rehetra dia afatra sy fanaovam-beloma. Izao toko 5:1 hatramin'ny 2:10 zao araka izany dia fanazavana entiny mpanoratra mamaly ny fanontanian'ny fiangonana ny amin'ny fiavian'ny tompo ary entiny mpanoratra koa mampitony azy ireo ao anatin'ny tebiteby miandry izany fiavian'ny tompo izany. Tsy ny daty na ny ora fa ny fiomanana. Ny amin'ny andro sy ny fotoana rahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo. Ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Ho avy ny tompo miomana ary miomana amin'ny fitoniana. Eo amin'ny 9:9 dia izao ny voasoratra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa satria amin'ny andro isika dia aoka ahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovany tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Amin'ny andro isika dia aoka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovany tratra, ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Ahony tena hitafy finoana sy fitiavana ary fanantenana. Ny voambolana hoe fahononan-tena dia adika amin'ny hevitra maromaro. Indray sika rehefa ao anatin'ny fahorinana ny tebiteby dia hoe mahaiza mionona, mitoniny dikan'izany. Fa ny fahononan-tena koa dia fahaizana mametra hatreto ny sakafo hohaniko, hatreto ny vola olaniko, hatreto ny zavatra ho ataoko. Izay koa ny fahononan-tena. Eto amin'ity soratra masin'ity dia fitoniana no heviny. Izany hoe satria amin'ny andro isika dia aoka hitony ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovany tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Mitebiteby ny olona mieritreritra ny fiavian'ny tompo fa antsoina mba hitony eo am-piandrasana an'izany kosa ny kristianina tao Tesalonika. Ho avy ny tompo miomana amin'ny fahatoniana, miomana amin'ny fitoniana. Mino ary mpanjakao ny fitiavana, hivelomy ny fanantenana. Ireo fanomezam-pahasoavana telo izay ambaran'ny Paoly any amin'ny Korintianina 1:7 ry havana no ampatsehivon'ny Paoly eto: ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Izany hoe rehefa miandry ny tompo isika, ireo fanomezam-pahasoavana telo ireo dia tsy maintsy avondrotsika, afatotsika, ahafahana miatrika an'izany fiavian'ny tompo izany amin'ny fitoniana. Ny finoana fa efa nahavita ny famonjena ny tompo, miandry ny fahatanterahany isika. Ny fanantenana fa efa voaomana ary tsara toerana ny toerantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra rahatr'izay. Manantenan'izany isika, efa vita ny famonjena, mino izany isika. Miandry atsika amin'ny toerana efa voavoatra ny Jesosy araka ny teny amin'ny Jaona 4:12. Manantenan'izany isika, tsy ho diso adresy isika raha miala eto. Araka ny tononkira-panahy ny aloha ty afatr'Andriamanitra ity. Ary tena miaina amin'ny fitiavana isika, mahatsinjo izany fampanantenana omen'ny tompo izany.
mila manana solomaso hafa isika riavana eto amin'ity zao tontolo zao ity eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo manana antsika fitoniana raha mijery an'izao tontolo izao mantsika amin'ny maso mahaolombelona dia miraraka ny finoantsika tena mamonjy ve i Jesoa raha mijery an'izao tontolo izao sika amin'ny maso mahaolombelona ihany dia tratry ny fahakiviana raha oviana ihany dia amin'ny firy no avy ny tompo sasatry ny miandry izahay tena marina ve kivy sika raha ny mason'izao tontolo izao no hijerentsika ny zava-misy raha fijerin'olombelona hijerentsika ny zava-misy dia miakely tokoa ny fitiavantsika any amparany ihany ny olona ho tia vola ary voalotsipika ny hoe tia ny zavatra eto amin'izao tontolo izao mihoatra ny fitiavany an'Andriamanitra miala amin'Andriamanitra ny fitiavantsika raha fijerin'olombelona hijerentsika ny zava-misy manodidina antsika antsoina isika raha ho avy ny tompo miomana mitonia aza petepitepy foana na fiarahamonina tena mampitepitepy mampisahotaka ny maro azy no hijoroantsika mitonia fa ho avy ny tompo efa vitany ny famonjena voaomana ny toerana honenantsika ivelomy ny fitiavana ampitombo ny fitiavanao an'Andriamanitra ampifandraisy tsara ireo fanomezam-pahasoavana telo maharitra ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana ny faharoa raha ho avy ny tompo dia tsarovy fa voatendry azo famonjena isika amin'izay andro izay izao ny voasoratra eo amin'ny andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe fa Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesoa Kristy mpamonjy antsika Andriamanitra tsy nanindry antsika amin'ny fahatezerana fa mba azo famonjena ao amin'i Jesoa Kristy mpamonjy antsika ny fiavian'ny tompo fanindroany riavana dia fiaviana hitsara hitsara an'izao tontolo izao ho an'izay nino sy nanaiky ny filazantsara an'i Jesoa maty teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty dia voatendry azo famonjena izy ho an'izay tsy nanaiky ny teny nino ny filazantsara kosa dia voatendry ho amin'ny fahaverezana mandrakizay ny fahoriana mandrakizay izy izay tsy nino tsy nandray ny filazantsara rehefa ho avy ny tompo amin'ny fitsarana dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay eto ny fampanantenana dia miteny amintsika hoe nanindry antsika mba azo famonjena Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy mampatahotra ny olona tokoa izany fiverenan'ny tompo fanindroany izany ka indraindray rehefa resahana ny manodidina dia mangovotra be aza tenitenenina an'izany tsangana daholo ny volo rehetra izay re karazan'olona izay tsy nanaiky ny filazantsara tsy nino ny filazantsara raha mbola ianao zany dia azonao atao izao ny mandray ny famonjena amin'ny alalan'i Jesoa Kristy mba ho isan'izay olona ifaly amin'ny fanantenana ianao satria voatendry azo famonjena tsy natao ampatahotra ny filazana fa ho avy ny tompo hitsara fa natao ampifaly kosa satria voatendry ho amin'ny famonjena ianao raha nandray filazantsara izay nitoriana taminao mampahery anao ry havana ho avy ny tompo
tsaroa fa izay nanaiky ny filazantsara Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty ho amin'ny fiainany dia voatendry azo famonjena amin'izay andro izay. Ny fahatelo ho avin'ny tompo aoka ifampahery hatrany isika. Ho avin'ny tompo aoka ifampahery hatrany isika. Ny andininy faraiky ambin'ny folo dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifananara sy mifampahatanja tahaka ny ataonareo ihany. Ho avin'ny tompo aoka ifampahery hatrany isika. Araky ny natsidika tena mpiandohana ny kristianina tesalonianina dia kristianina tonga fianarana ho an'ny mino raha finoana sy fanarandi ny tompo. Fa izany kristianina efa matanjaka tamin'ny finoana, izany mbola antsoina hoe mifampahereza ihany tahaka ny efa ataonareo. Ho avin'ny tompo aoka ifampahery hatrany. Mba ohatra sy fianarana ianao amin'ny manodidina anao, mba ho voavalinao ny fanontaniana ny amin'ny antony hanomponao an'Andriamanitra. Raha manontany anao zao ny vady aman-janakao sanatria ireo tsy mbola netiny vavaka na ny mpiara-monina aminao na ny mpiara-miasa aminao manao hoe fa inona moa ny antony ivavahanao e? Inona ny antony azakazahanao amin'ity fanompony ity? Betika keliko mangataka andro tsy iasana fandehanao an'izao. Tsy ho avy fa ho any am-piangonana. Raha raha-mpianakaviana no atao, tsy hivory fa zaho ho any am-piangonana. Fa maninona mihitsy ianao? Fa inona mihitsy ny antony fanantenanao? Voavalinao ve izany? Ampaherezo ny olona fa ny antony hanomponao tsy ny azahoanao lafatry ny fiainana eto amin'izao tontolo izao, fa ny azonao ilay tsara lavitra. Efa omanin'i Jesosy Kristy mifampahereza tahaka izany. Manompo an'Andriamanitra amin'ny zara fanompoko satria azo antoka ilay tsara lavitra. Mifampahereza, mifananara, mifampatanja tahaka ny ataonareo ihany. Ampianaro ivelona ao amin'ny Kristy sy ny mandrakizay ny olona eo amin'ny andininy fahafolo moa dia misy teny mampieritreritra hoe izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na matsiaro na matory. Amin'ny dika teny hafa io dia hoe na velona na maty. Tena ampianaro ny olona ahatsapany tsirony izany atao hoe mandrakizay n'Andriamanitra teny ety. Iomana tsara ny mandrakizay amin'izao fiainana mielina izao. Tena tsapanao ve izany dia ampianaro sy ampaherezy ny olona. Eto mielina fa misy ny mandrakizay, resao ny mandrakizay, tanisao ny mandrakizay. Ry havana malala, isika amin'izao fotoana tena manahirana izao dia miova ny ohabolana hoe hoanina an'io tadiavina an'io, hoanina androany tadiavina an'io, lasa hoe hoanina an'io tadiavina rahampitso. Le trosy io e. Mba hampisambory ihany aloha fa amin'ny ray volana. Izany ny fiainan'ny betsaka. Dia adin'ny olona ilay mandrakizay. Variana ny amin'ny an'io tadiavina rahampitso. Ny olona ahoana ny amin'ny fianarako. Rehefa vita izany dia inona no asa mba ataoko? Ahoana ny amin'ny fanambadiako? Rehefa manambady indray dia ahoana reto vady aman-janako? Dia rehefa reratreraka indray dia ahoana ny amin'ny fahasalamako? Dia mihodinkodina eo isika. Izany no ilana fampaherezana ry havana. Na matsiaro isika, na matory, na velona na maty, dia ao amin'ny Kristy ihany. Ho resahantsika, ho fampirisihana ny mpino tahaka antsika ny mandrakizay. Ho resahantsika, ho fampahatanjana ny finoan'ny havantsika ny mandrakizay. Ho avin'ny tompo, voalohany miomana amin'ny fitoniana. Tsy zava-matahotra ho antsika efa nandray
ny filazantsara ny famonjena atao amin'ny Kristy ny fiaviany. Andrasantsika amin'ny fitoniana ary tsenaintsika amin'ny mpifaliana zany satria voatendry azo famonjena isika. Ho zaraintsika ho fampaherezana ny hafa koa ny fiavian'ny tompo mba tsy hampiraviravitana azy eto amin'izao tontolo izao. Ny tompo Jesosy Kristy ilay momba antsika na matsiaro na matory ane hampitoetra ny teny ao amintsika ary ny voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Bavaka sikariavako. Anisan'ny toem-panahy izay takinao aminay Tompo, raha miandry anao izahay dia tianao mba hiomana mandrakariva. Ka ao anatin'izany fiomanana izany, ny tokony ahay zanay, ahay ahony tena mandrakariva, ka ahay ho tony hatrany. Eo ampendrasana anao dia tianao izahay atoko tanteraka ilay famonjena izay efa vita an Jesosy Kristy. Tianao izahay hanana fanantenana mandrakariva fa tsy hanana fahakifiana eo ampendrasana anao. Ary tianao izay hivelona amin'ny fitiavana anao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay rehetra. Misaotra Tompo fa tamin'ny hafatra izay nampitondranao ny mpanomponao teo ihany koa dia nambaranao fa amin'ny fiavianao dia hisitraka famonjena izahay eo anatrehan'ny fitsaranao Andriamanitra. Ka ny famonjena izay hisitrahanay dia azonay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ka takinao izahay mba hanana finoana mandrakariva, ahatana ny finoananao, ka ino ny filazantsara izay toriana aminay isan'andro san'andro. Misaotra Tompo fa tamin'ity an'ity ihany koa no nandrenesanay fa tena tianao izahay raha miandry anao mba hahaizanay mifampahery mandrakariva, mba hahaizanay mifampizara amin'ny manodidina anay, amin'ny ankohonana izay misy anay iny, na aminay mpiara mino aza mitondra ny famonjena izay efa vitanao, mampafantatra ny fiainana mandrakizay izay efa ivelomanay tamin'ny alalan'ny famonjen'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Misaotra fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay, fa hiomana izahay eto am-piandrasana anao. Manoloana ny sitraponao nefa ry Tompo tia anay dia mahatsiaro tsy tanteraka ihany izahay, fa matetika izahay tsy mahay miomana tokoa fa mitaintaina mandrakariva, tsy manana fotony fa mitebiteby mandrakariva satria tsy ao tsara ny finoanay. Matetika izahay Tompo manamafy ny fonay, manao tsinotsinona ny fampianarana izay efa azonay taminao, ka manadino filazantsara anao. Matetika izahay Tompo tsy mba mahay mizara ny fifaliana eo amin'ny manodidina anay, tsy mba mahay mizara ny famonjena izay efa azonay, tsy hainay no manazava ny fiainana mandrakizay izay efa nomenao anay. Ny fona aminao izahay mamelany elokay, fa ny afatra izay nomenao anay teo no mitarika anay hibebaka
anova ny fitondran-tenanay ho araky ny sitraponao. Tsapanay ny fahatsoanay, tsapanay ny tsy fahatanterahanay, mamelanay, mamindra fo aminay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ho anao izay ny bebaka marina, ny fona teo anatrehan'ny Tompo, andeha hitsangana isika andray ny teny famelan-kely koa atolotry ny Tompo atsika. Hoy Tompo, koa miambena ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo. Amen. Ambara riavana favovelany ery koareo noho ny anaran'ny Masina. Isika izay voavela eloko ary avako dia sahanambara tokoa ny finoantsika eo anatrehan'ny Tompo. Ny fanekempinoana laharana fahatelo no andeha ho ataontsika. Mino an'Andriamanitra tsy toa, izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonom-bola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy mivery, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miovomaly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho, izy manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany anaovana batisantsika ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboa ny finoanay. Amen. Sa
Miombavaka sika riavana. Indreto izay tompo manantona anao am-pifaliana ito am-piandrasana ny fiaviany mpamonjy am-pitoniana tanteraka. Amin'ny finoana matanjaka fa efa isitraka famonjeny izahay ary indrindra ahay fampahery mandrakariva. Ankehitriny dia apetraka eo am-pelatananao ny sampana mpanazava stily. Tanterao tompo raha sitrakao ilay tanjona tsara ny sampaty mba ho tonga olom-pirenena vanina anompo anao Andriamanitra ary mba ho tena andry ny fianakaviana tokoa. Ka na ireo mpanabe, na ireo biazina, na ireo komiti-pivondronana maro samihafa izay mitaiza ao anatin'izany sampana izany dia samy anao faindohan-draharaha ny asa fanomponanao avokoa. Ny sampana rehetra velona eto anivon'ny fiangonana, ny fikambanana maro samihafa tompo, da io ajoro amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Ny mpitandrina sy ny ankohonana, omeo ny herinao eo am-panatanterahana ny asanao, arova izy ireo tompo satria fantatrao loatra, fa tsy mora mandrakariva ny mitondra ny vahoakanao. Ny ankohonana kristianina tsirairay avy dia omeo isitraka ny fahatsaranao sy ny fiadananao Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ireo miasa omeo fahazotoana tanteraka izy ireny tompo. Ireo tsy anasa tolory izay asa sahaza ho azy. Ireo mianatra tolory saina mba hahafahany manatanteraka izany fianarana izany. Ao tompo ireo azy pahoriana mpaherezo mandrakariva ary toano ianao tsy afoina asaraka azy ireny. Misy aminay reto tojo ady sarotra afaho ao anatin'izany tompo mba hisitraka tokoa ilay famonjena izay nataony zanakao. Vavak'izay ao amin'ny firenenay amin'ireo fo mandrakariva tompo fa tsy tanteraka ihany izay malagasy rehetra na ny mpitondranay na izay entina ihany koa. Ka mba samy hisitraka ny famindramponao izahay rehetra. Maro ny zavatra tianay angatana tompo, nefa fo ihany fisainanay fa fantatray fa ny fikasana tsara rehetra atao anatinay dia renao avokoa ary tanterahanao raha toka sitraponao. Dia tianay indrindra ny manatambatra ny vavakay amin'ilay vavaka nampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety atany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny izay anasahaza ho anay ary mamela ny eloko ay, tahaka ny amelanay izay meloko taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapana, fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ijoroka eto kosa dia anao tatitra sy fanentanana mikasika ny asantsika any amin'ny lalam-pirenena faharoana izay fantatsika amin'ny filazana hoe RN2 ho an'i Kristy. Ny alarobia alina lasa teo no niainga teto ny mpiantafika notarian'ny mpitandra sy ny biraon'ny sampanasa asa fitorenan'ny filazantsara teto amintsika ary tafaverina ny alahady alina tamin'ny 1:10 alina. Ny toerana izay nandehanana dia tany amin'ny tanàna atao hoe ny Herenana izay 10 kilometatra mialoha ny hidirana ny tanànan'ny Brickaville. Izany moa dia fanendrena sy fandaminana avy amin'ny sodaparitany Tomasina vavahadin'ny filazantsara laharana faha 1:30. Ny tanànan'ny Herenana dia tanàna fiantsonan'ny fiarabe mpitatitr'entana na mpitondra solika. Eo ireny no mijanona manao ny fandamina alohan'ny hidiran'ny tanàna na hiakarany aty Antananarivo. Antson'ny olona koa hoe maro zavavy ny Herenana. Dia mety ho fantatsika anaty farangososina ny dikan'izany. Ao dia maro ny trano kely fandraisam-bahiny na bengalow nefa tsy misy ranomasina any fa ranomamy ary tsy misy hoe toerana tena malaza azona mametraka azy ho toerana mahasarika fizahantany. Dia mbola fantatrareo koa ny anton'izany.
ny tompona ndraiky ireo nysodaparitany Tomasa vavadiny filazantsara ry havana dia milaza fa ny herenana dia voalohany amin'ny tarikarakaina ara-panahy ao amin'ny sodaparitany Tomasina. Rehefa natao ny asa dia lay fitsaboana miaraka amin'ny fitoriana filazantsara amin'ny alalan'ny trakitra vontosy ny olona nandalo teo anatrehantsika dia manodidina ny 500 fitsaboana ankapobeny na nify na koa ny fitsaboana teo amin'ny faritry ny loha. Ny FJKM Brickaville niaraka tamin'ny mpitandrina sy ny barao ny sampanasa FF tao aminy dia tonga ny farimbona tamintsika ny zoma sy ny sabotsy ary ny avy ao amin'ny Tanambao Betela Tanambao 5 dia tonga kosa ny sabotsy tolakandro notarian'ny mpitandrina sy ny sampanasa AFF tao aminy. Ny alahady ary dia ny mpitandrina avy ao Betela Tanambao 5 sy ny mpitandrina avy aty amintsika sotro fitiavana no nitarika ny fotoana niaraka tamin'ny birao ny AFF Rotonda Betela Tanambao 5 sy sotro fitiavana. Ny voma ataon'ny herenana dia efa nitsangana tamin'ny alalan'ny asa fitoriana nataony Tanambao 5 ary nisy iraka zay napetrany anao ny asa fanoizana. Fa tamin'ny alahady 13 Novambra lasa teo ry havana dia natao ny fankasitran'izany iraka izany zay mpiasa-panjakana efa misotro ronono ary dia napetraka kosa ny katekista efa niara-ny asa tamintsika tany vohitra nivona antsoina hoe Ampy Edouard. Izy arak'izany no anao ny asa fanoizana irakitsika FJK misotro fitiavana izay iantoatsika tahaka andreo namany 7 mianadahavy. Ny iraka Ampy Edouard dia ombambady amin'izany asa masina izay ataony izany. Fa manahoana kosa amin'ny ankapobeny ny asantsika amin'ny RN2 Anne Christie. Vondron'olona mpiara-mivavaka 7 no efa mitsangana ary misy zanany isan-tanàna izy ireny. Amin'ny andavanandro ireo mpanompon'Andriamanitra izay iraka napetratsika ny voalaza teo 7 mianadahy dia mandeha mitory any amin'ireo isan-tanàna ary efa lahady dia mivondrona ao amin'ilay voma efa tafatsangana ny mpiara-mivavaka rehetra. Amin'izany ry havana dia 10 manodidina ny 10 hatramin'ny 15 kilometatra no tanterahan'izy ireny rehefa manao ny asa fitoriana ny filazantsara izy. Efa voafaritra ho tahak'izay avokoa ny anjaran'izy 7 mianadahy ohatra hoe ny eo vohitra nivona misy zanam-piangonana dia 10 hatramin'ny 12 kilometatra no iasan'ilay katekista iraintsika. Arak'izany ry havana tena manao izay ho tratry ny ainy mihoatra noho izay zakany heriny aza ireo katekista ireo. Rehefa tafaresaka taminy isika ny mpitandrina sy ny birao ny sampanasa AFF dia mahita tokoa ny amin'ny mafy ny asa eo ampiezany amin'ny fitoriana ny filazantsara ary tamin'izany no isy tsirikevitra avy amin'izy ireo na resy lahatra koa antsika solotena ny rahana taniny hoe tena ilainy fitaovam-pitaterana. Ny farafahakeliny dia bisikileta afaka azaka tsara ny toetry ny lalana any amin'izany alavirana 10 hatramin'ny 15 kilometatra izany. Raha ianao ny anontaniana ataonao adiny 4 zany dia hoe ianao adiny 4 manodidina na ny sasany tonga dia mikola za aloha tsy ahavita fa izy rehefa manao an'izany dia eo amin'ny adiny 2 eo ny anaovany azy. Izy ireo dia ombambady aman-janaka. Dia izao ry havana no ampitaina amintsika ho fanentanana. Raha misy amintsika afaka hanolotra fitaovam-pitaterana bisikileta hoentin'izy ireo manatanteraka izany asa fitoriana filazantsara lavitresaka izany dia atsory ny tananao
haloranao fitaovana anankiray 5 mianaday izy no any ary mahay bisikileta tsara avokoa na vavy zany na la vavy anankiray efa lehibebe ihany izy fa tena mavitrika dia izay no antefa mitsika rehefa nanao ny fanadiadiana tamin'ireo mpianaka amin'ny finoana kasika ny vidin'ny bisikileta anankiray izahay birao-piangonana omaly dia manodidina ny 700 000 ariary izany bisikileta afaka azaka ny lalana amin'ny fitoriana ny filazantsara izany ho anao ary raha tsapanao fa lehibe izany asa fitoriana ary isan'izay manana fanomezam-pahasoavana afaka hanolotra fitaovam-pitateranao dia manolora ampitiavana manatona amin'ny vatana ny mpitandrina na ny birao ny sampanasa AFF raha tokoa ka hoe mety kidiarana ihany ny vita ry paster dia aza misalasala fa mitambatambatra eo ny kidiarana sy ny guidon dia ho azo ilay bisikileta dia hoy ny soratra masina amin'ny Filipiana 4:9-10 sy ny 7:10 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa fony tany Tesalonika azaho dia nampanatitra ho ahy indray mandeha amanaindroa ianareo amonjy ahy nefa tsy toy ny mitady fanomezana no ilazako izany fa mitady ny vokatra izay tombo ho voninahitrareo aho tsy mitady fanomezana tokoa ny katekista irantsika fa mitady izay avokatra tsaratsara kokoa ahafaly an'Andriamanitra ary ampitombo faharesendahatra antsika tanterao izay azonao atao mba ho fampandrosoana ny filazantsara ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen mitsangana andray ny afatra sy ny tsodrano aorin'izay ry havana ny hira 7:30 andiny ny 4 manantena tsara izahay izao no afatra tonona ho antsika voavinandray ny fanasana masina voasoratra hoe fa satria amin'ny andro isika dia aoka ahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovany tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovando raisoa ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina amen ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen